Mesdames et messieurs, tomboko lasy tomboko vavy ry vahoaka malagasy tiray tanindrazana amin'ny fo feno afalina no andraisana mivady anareo rehetra zay tonga eto amin'ity lapam-panjakana ity amin'izao saramanitra izao. Ny azo mahitso ny mora rafitra lapa madio manevatinafy ny tsara volo endre indrandrana fa ny tsara miaona sahala amintsika izao kosa endre ikaja endre imboninahitra koa miarahaba ny vahoaka malagasy tsy akanavaka na anisy sambatan'olona na anisy tokantrano na reo monina anidilam-bato sy ianareo manatrika izao lanonana izao. Miarabanareo na tratra ny taona vaovao itoizan'ny fisandratana koa rahabai nanotain'Andriamanitra isika fa natafita iny taona 17 amby 20 iny. Engane ty taona vaovao 20 amby 20 ity ho andro mpamoazana ho volam-pitsiriny ho tao mpisandratana ho antsika vahoaka malagasy ka ny sambatan'olona isika mpahendrena ny isa-tokantrano isampahasoavana ary ny malagasy tsy vaky volo manerana ny nosy eny fatrany ampita-dranomasina aza hitafy fahombiazana ho lavitry ny rofy ka hitady ahita ny hita anambony ny fanambinana azo ny zany rehetrarehetra zany dia tsy anadinona ny piray-tanindrazana rehetra. Mitodika manokana any amin'ny faritra Tsinanana isika amin'izao andro an'izao tsy takona fenina ny fisin'ny rivo-dozava ny sady ny faritra natoerana efa sahirana sy mitokamonina ny Tomasinany tiay holazaina aminareo mponina rehetra any fa ny tena be nay no aty fa ny foa mampanana kosa any aminareo mandrakarivo vonina fitram-panjakana anao zavozavo sy herika aminareo so miara-mandina ary ratsy miara-basoka ikena fa mahery ny rivo-doza tsy aitoaina ny tafio-drivotra mivatravatra ny ranonorana saingy tsy hanao anareo ho hazo tokana ka dalalana izahay ka ho tena indrivotra irery fa vonina ifanolo-tanana ka anao tanakavisy havanana isika zay di marary amin'izao fiatrehana ny loza voajanahary izao. Tokolasy tomboko vavy napatsahivon'Andriamatoa premier ministre teo ny vita sy izay fiatsaram-piainana nentiny ho an'ny mpiray-tanindrazana sy ny fanamby mbola ho tanterahana tafiditra anatin'izany arak'izay voalazany teo ny ady fiakaran'ny vidim-bary ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny kolikoly mbola iverenako ihany zany aorina kely eo fa izay tiako isariana nisaitsika amin'izao taona vaovao izao dia lay antsoko hoe zay maha-izy antsika malagasy io moa le teneny teny frantsay hoe les personnalités les identités te malagasy ampiasain'ny manapaizana moa dia hoe ny fisi maha-izy zay manoloana ny tantara zay irahana makivaky sy zay mbola hosoratatsika miaraka no anaovako izany na tiana na tsy tiana mantsy tompoko lasy tompoko vavy ny dintony lasa no mivimbona ny anio ary ho taratry no avy. Voalohany dia mila ataotsika antsaina tsara fa ny rafitra fanjanahana zay ny anatsika nandritry ny 17 taona dia ratsa mangaika ny endriky ny fanatotoloana tamin'ny taonjato fa 20 niteraka rafitra famoretana izany niteraka fitsifana ny aren'ny tany voazanaka izany niteraka kolotsaina sy fanabiazana zay niropaka tamin'ny fanjanahantsaina mampahitraka fanontaniana kehitriny hoe aizara amin'izao fotoana izao ny maha-izy antsika rehefa nandalo an'izany tantara izany inona avy tamin'izany no vitatsika ny nanova azy rehefa naleo tena isika ka ampiova ampivoatra
ny maizatsika malagasy rehefa naleo teny. Mbola misy taratra zany fanjanahan-tsainy zany ve no fisainantsika ankehitriny satria ny tamintsika tompoko lasy tompoko vavy ny nosy fa ny fisainantsika dia tokony hanenika izao tontolo izao isa minitra sy isan'andro. Toa inona indray ara zay mahaizy antsika malagasy zay raha teo amin'ny lafiny ara-politika sy ny fifampitondrana nandritry ny 5 taona taorinina ny fahaleovatena indray no ndeha ho banjinitsika. Efa nambaraka eto izy ity nefa dia amoazako ny tsy ahy ao aminao satria fitondrana 13 no nifandimby ka ny 9 ihany no avy tamina fifidianana ary raha kajiana tsotra ny salam-paharetan'ny fitondrana dia 4 taona zany hoe latsaka no ny 5 taona zay voasoratra amin'ny lampandrenana. Taloha aza moa dia 7 taona izany. Dia ho gaga ve ianao androany, ho gaga ve isika androany raha tsy tafanga mihitsy ny firenentsika ary isak'izay miaro-doha kely dia midoboka na doboka indray. Raha ny farany tamin'ny krisy farany teo ohatra tamina raisako ny fitondram-panjakana dia 20 isan-jato malagasy no ny hitsoka tao anatin'ny fantrana tanteraka. Iza ny tompony andraikitra tamin'izany, iza ny sahijoro amin'izany. Tsy fampipamatorana teo amin'ny fiainana politika ve no anton'izany, tsy fametrahana ny tompontsoan'ny firenena ho amboniny etaeta-pahefana zay miopampa, sa mbola fanararotana zay miseho amin'ny endriny samihafa, fantaniana zay tsy maintsy apetraka aminao sy amintsika androany zany. Ny dikany dia zao, rehefa miteny hoe ilaina ny fahamarina toerana eo amin'ny sehatra politika dia ny fanatsarana zay mahaizy anao malagasy no tanjona mba azaotsika misaina sy miaina vanim-potoana lava mba isandratan'ny firenena, fa tsy tantaran'ny firenena ho atao tetipo toy ny mangazo. Ka na dia ny felikarenena koa azy dia lasa tetipoy tahaka izany. Ny fahafahatsika mijery lavitra no azahoantsika maminavina ny toerana mampety indrindra antsika anatin'ny fivoaran'ny fanatotoloana. Ratsy zany dia ny fanatotoloana no ilalao antsika. Tompoko lasy tompoko vavy, zany no tantarany 50 taona mahery lasy zay nanefy ny maizy antsika ary mbola mitarazo mandraka ankehitriny. Ka raha migadona ny tontoana tahaka izao manitsaka ny faha-4 taona hiditra amin'ny 5 taona nitondran'ny firenena isika dia tsy maintsy mitodika amin'ny lasy. Nanao ahoana zay 4 taona izay manoloana andreo 30, 40, 50 na mihoatra an'izany teo aloha. Tsy ilay naverimberina amintsika akory ny hoe taizy isika no ny ainga. Inavy ireo olana maro samihafa na avy eto toerana na avy any velana zay tsy maintsy natrehana sy nisedraina tao anatin'izay fotoana izay. Fa izao aiza ho aiza isika amin'izao fotoana izao ary izotra makaiza isika. Tsy ampiambambahana tompoko vavy no ilazako fa ivon'ny fahombiazana teo amin'ny ezaka zay natombotsika tao anatin'ny 4 taona iny taona 17 zay nivalina iny. Raha ny taona 17 antso no jerena dia avy any anaty antsana isika no ny ezaka iaron-doha. Ka raha 4 taona mahery kely aty aoriana no hoe tsy mbola mahakasika ny malagasy rehetra ny vokatra dia laotsorona famarina izany, lojika izany, tsy misy afaka mampanantena fahagagana fa zay kosa dia minina fa anao zay farany herina rehetra andarina
sy ampisandratra ny firenena ary efa nataona izany. Mbola ho toizana izany. Zay vita dia nahitambokatra sy fiatsaram-piainana ho an'ny mpiray tanindrazana, na dia marina azy fa tsy mbola tafapaka eo amin'ny isambli isa-tokatrano zany. Oka iara-manaky an'izany isika rehetra. Raha misy tanao fagagana anatiny ray andro metsika azy ty toerany ty. Sanakosa nefa milaza fa ny aina tany malagasy aina anaty fano raha 20 ny anganay efa ano any amin'ny 70 izy am'izao fotoana izao. Mazava ho azy araky ny voalaza teo aloha teo ny tany ampiakarany arikare miangavy lavitra isika tamin'ity taona ity 4 fangiray isan-jato ary amin'ny taona ho avy dia 5 fangiray isan-jato ary mbola ioatra noho izany ny amin'ny taona manaraka rehetra. Mpampianatra maro no metsika zay anjara toerana nampidino fonctionnaire misy any amin'ny efatrany. Ny fitondram-panjakana no tena niteraka azy, fa tsy ny fitondram-panjakana rery ihany fa nisehatra tsy miakina amanaliny no asa teraka teto andrenivohitra tompo-kilasy tompo-bavy. Anisan'izay nazy tombontsoa amin'izany ny tanora eo amin'ny sehatry ny teknôlôjia vaovao. Tokony ho hitatsika, tokony ho fatatsika izany. Foto-drafitrasa avy dia niantraika amin'ny fiatsaram-piainana no nataotsika eo amin'ny fahasalamana, eo amin'ny fanabeazana, eo amin'ny famokarana fiarikarena, eo amin'ny fisitrahana angovo sy rano madio. Orinasa Anarivo no niforona manerana ny nosy ary fiatsaran'ny lara Madagasikara eo amin'ny tontolon'ny fandraharana na doing business no azontsika tenenina. Maro ireo faritra zay adino hatrany tamin'ny fampandrosoana nandritry ny ampolo taonany maro nefa dia nataotsika ho lara-pahamehana. Raha tsy resaka afa-tsy nen'ny Tsimondrefana isika nanamboatra lakan-drano tetezana lalana 100 kilometatra to-drano sy ambakan'ireo ny any avaratra, ny any andrefana, ny atsinanana. Efa natomboka ary ho amafisina ireo foto-drafitrasa samy hafa lalana zay efa nandrasanareo marobe. Ny RN9 ny Toliara efa vita, andeha ny fanamboarany RN6 Ambanja Diego, ny RN13 avy any Tolanaro makany Ambovombe, ny avy any Vangaindrano makany Toliara, ny lalana fahadimy, lalam-pirenena fahadimy Ambilobe Voemar, ny fahadimy any Atsinanana, ny fahatelo amby efapolo Faratsy Sambaina. Aza donona ny lalana eto andrenivohitra akeny vato ho vita tsy ho ely ireo tompo-kilasy tompo-bavy ary mbola iampy ny lalana vaovao Rocade Est makany amin'ny bypass zay hanomboka amin'ity taon'ity tompo-kilasy tompo-bavy. Voalazan'Andriamatompo Ray Minisitra teo hoe fa manao serana mpiara-manidina isika, manao serana tsambo isika, anitatra manomboka amin'ny volana vitsivitsy ho avy zao ny ao atao masina isika, ny any Toliara koa dia tahaka izany. Manao famatsinan-govo indrindra ny azo avaozina manerana ny firenena isika. Eo amin'ny lafiny fambolena dehibe ireo to-drano zay natao, eo amin'ny lafa famatsin-drano lehibe dia ovatsiana rano ampy ny any amin'ny renivohitra Toliara, ny any Diego. Efa natombotsika ny any Mandritsara, Ambilobe, Ambanja, ao atao amin'ny fitarihan-drano any atsimo satria any no tena misy izany fijaliana amin'ny rano izany. Hitondrana teknôlôjia vaovao ary voafarany teo niaraka tamin'ny firenena sinoa tanàna 500. Anaparitaka ihany koa tsika ny panneau solaire zay ho an'ny tokatrano tsirairay any ambanivohitra ary ho tombotsika tsy ho elo zany tompo-kilasy tompo-vavy. Eo amin'ny lafiny sosialy, fahasalamana, fampianarana, vatsinakona, eo amin'ny lafiny lalàna, ny zone économique spéciale, lalàna momba ny industrie, momba ny angovo, zany rehetrarehetra zany dia nataotsika navita isika. Ny asa isika
saingy aloha dia tsorona fa mbola tsy ampy aloha ny vita araka ny voalaza teo. Mila mitoy ny asa zay ento manatanteraka ny fisandratana mirindra, fanalahidin'ny fahombiazana ny fikirizana, ary zay no mahatonga antsika tsy maintsy mitafy fikirizana trano satria tsy misy mafy tsy laitra ny zoto. Zany dia midika fandrafetana foto-dravitra azy, fanorenana orinasa zay miteraka azy, ny asa no mitondra ny fahamendren'ny olona sy ny fiatsaram-piainana eo amin'ny ankohonana. Rehefa misandratra ny fiarikarena dia mitombo koa ny fidiram-bola ho an'ny fitondrana mba hiatrehan'ny bebe koa hatrany ny adidiny eo amin'ny lafiny maro samihafa. Ka raha tinona dia zao, mila manohy isika, sahiny manohy, sahiny manamafy zay fanatao amin'ny fanafanganana sy fanatsarana ny tontolon'ny fiarikarena, amin'ny fanohisana ny fametrahana foto-drafitrasy zay efa natomboka, fanohisana ireo tetikasy hitsonjovana manokana ireo mpiray tanindrazana zay faran'izay sahirana. Zany mikendrentsika mba natotosany zany dia tsy maintsy mampatanjaka sy mampiakatra ny asin'izay atsoka hoe maha-izy antsika malagasy isika. Misy endriny hafa mantsy ny hoe fisandratana tsy amin'ny lafiny ara-toekarena ihany fa eo koa ny lafiny ara-kolotsaina. Ilaina ny fiovana ara-toetsaina satria le lafiny maha-olona manam-panahy fanatsara mikendrentsika. Misy ihany koa nefa ny fanahy ratsy indrisy, taratry ny fanahy tsy mendrika zay mbola maneno maha-izy antsika, nefa ny fahakingana manosopotak'olona, maneso, manompa, mampiady, mitsikera. Eo mitambazotra sosialy no ahitana izany, fa ny sorapotaka langa eso, fa ny lambaraka sy ny sisa izany, ka mampametraka fanontaniana ary mametraka an'izany ny filohan'ny repoblika hoe fanahoana no tsy hoisan'ny maha-izy antsika malagasy ny fifanajana na inona tsy fitovik-hevitra. Tsy andany andro ifandokandoka eto koa nefa isika sanatria, fa tiakany milaza amintsika fa safidy tsy miverin-dalana no izoran'ny fiainam-pirenena anatin'ny demokrasia. Fahalalana eo hevitra dikan'izany voalohany, tsy misy olona tokony atahotra maneho ny heviny, zay naneho ny heviny tiany gadra tamin'izany azo adino farajonary mampianina namoaka an'izany tanotondranyzao ary tsy misy gadra politika to pilasy tybary. Tandremo kosa nefa sao mampifangaro ny fahalalana sy ny fanjakany baroa. Tany tandalany Madagasikara, arovan'ny lalàna ny zoa makasiny olo-pirenena tsirairay avy, ny ason'ny androm-panjakana, ny fandriam-pahaleman'ny fiainam-pirenena manontolo. Tsy misy fahalalana andika ny lalàna, ka aleo arangaranga zany toy ny basy aty fikavana. Voafehin'ny mpitafilaminana ny teknôlôjia ny seraserana bakabaka rehetra, tsy isy fangalam-piery intsony maritra momba n'izany. Tompokilasy tompoko-vavy, mila mahafantatra bebe kokoa ny mikasika zany hoe fanarenana firenena avy any anatin'ny lalina sy ny antsany zany itsika olo-pirenena. Fa izany mbola tsy haitsika dia hinana ambolony ianareo ka ho asesika rehefa ny safidy ny fanakiviana amin'ny endriny rehetra. Misy andraikitra lehibe ho an'ny mpikirakira vaovao zany eo anatrehan'izany. Misy andraikitra manokana ho an'ny tanora zay mirotsaka eo amin'ny sehatry ny fiariny. Izao taonjato ianatsika izao dia taonjato mampirimorimo ireo teknôlôjia ny serasera, fitaovana toy ny fitaovana rehetra izy ireny. Azontsika voizina amin'izy ireny ny toe-panahy tsara sy ny fahendreny, ny fitiavana mizara fahalalana, fa tsy ho voatery
ho fitaovana fifanakiviana, fifanaratsiana, fifampiandanina ary ampisehoana herisetritra izy reny. Tokolasy tombovavy, tsy vahoaka voaozona ny malagasy. Mety ho vahoaka no viravorany tantara izy ka tsy tena afaka nijoro amin'izay maha izy azy ny antony maro samihafa. Noho izany androany dia miantso anao tsy hanaiky ny fikasan'ny sasany amotika sy andrava ary ameriny indray ny firenena any anaty kizo. Efa nanomboka ny ady isika, efa manomboka mahita ny anjara masoandro ny firenena malagasy. Araka nlazaiko teo ekena fa mbola misy ezaka atao. Fa izao efa natombotsika izany ry vahoaka malagasy. Mila rovana ary toizana ny tolona lehibe zay efa vitatsika nandrindrina zay efa taona izay. Tsy maintsy toizana izany ho an'ireo taranaka faramandimby. Mila ialana ny fampitrina sy ny fampahantrana ny vahoaka malagasy. Manaritsika izao, manangantsika izao, mametraka foto-dravitra samaharitra isika izao. Ho toisatsika ny tolona vana ny toe-tsaina zay efa voalazako teo, zava-dehibe zany. Ary fandraisan-dahatra lalina anivana tanteraka koa ny tantaran'ity firenena ity. Aoka tsy izay na izy tamin'ny andro be korotana no mbola ampiasaitsika amin'ny andro andaminana sy sandratana. Mila finiavana isika amin'izao fotoana izao. Mila fahasahina miova. Ary izany fivavahana izany dia tsy maintsy amlatsika tena, amin'ny angalatsika ho namana ny fotoana. Tandremo fa imbetsaka no miteny an'izany. Ny fotoana ny tokony ho namatsika, fa io fotoana io koa dia mety ho fahavalitsika satria maika isika. Matetika lasa fahavalitsika ho iaho ny fotoana noho ny tsy fahaizatsika makanamana azy, dia eo niteraka ny tefo maika satria maika ka. Ny asa zara fahavita, ny fikoropahana hoy ny fitenenana mamaky takotra, ary dia miandrandra fahagagana foana. Vina no tanterahana, ary raha mahay miasa manatanteraka azy dia namana ny fotoana fa tsy fahavalo. Telazanao fa eo amin'ny ady, eo amin'ny tsy fandripahalemana sy eo amin'ny alatromby dia ho atombotsika amin'ity taona ity ny ampidirana ny fampiasana ny puce elektronika amin'ny omby mba hiadina amin'ny alatromby sy amin'ny dahalo tompolasy tompofavy. Fasahina tsy maintsy aseho antsika zany. Tsy ho avelantsika antova firenena latsaka katerena tahaka an'izay efa nolovaitsika ny taranaka malagasy. Isika malagasy any ange no tompon'andraikitra amin'ny sary zay omentsika ny firenetsika, eo amason'ny taranakitsika, eo amason'ny zao tontolo izao. Isika no tompon'andraikitra amin'izany. Fantatsika tsara fa ny famafao teo amin'ny fiainam-pirenena tamin'ny taona mivalona iny, ireo teti-jatry isan-karazany nentina nampiravoravo tanana ny malagasy, nampiravoravo tanana azy mba tsy hamokatra araka izay sehatra asa tandrify azy. Aheliny tsao toy ny efa manomana sady ny vahoaka malagasy fa isy ny korotana ka tsy maintsy ravoravo tanana. Antsona malagasy tsy ankatositsy anaky ny lalàna satria mifanohitra amin'ny tombontsoan'ny mpanao politika sasany ny fampiarana ny lalàna. Alao lazaitsika eto zany, tsy matahotra ny teny an'izany isika, ary tsy matahotra ny ady amin'izany koa satria zany no nampahatra ny firenentsika. Aterika eto fa ampy zay ny kolotsainy tsy maty manota, ampy zay ny fialikalofana amin'ny fanaovana politika entina manadio-tena na manao fanapara-pahefana isan-karazana. Hitatsika tsara fa mitombo sy ny amafy ny fahaleovan-tena sy ny fizakan'ireo sampana miady amin'ny kolikoly, ny famitsim-boly, ny fanodikodona volam-panjakana sy ny maro samihafa. Ampitsika amin'izany izy ireo. Tompoko lahy sy tompoko vavy, tiako ny mamerina sy manamafy aminao eto Androany fa tsy fananan'ny mpanao politika irery ary tsy fananan'ny mpanao politika na iza na izy i Madagasikara ka hoe anaovan'izay tiany atao.
ampy izay ny fiheverana fa ny fanakorontanana ny firenena no vahaolana ho an'ny avon'ny politika sasany. Efa nampitikizo ny firenentsika izany ka tsy azo ekena hiverina intsony. Amboly teteza mita ho an'inona indray amorona fifanarahana an'inona indray fankatsy ny vahoaka nefa nifanaraka tamin'ny mpitondran'ny fidy azy sy nanome azy ny fahefana rehetra anao tanterahana ny asa. Tsy maintsy miezaka isika malagasy mba tsy ho tara intsony satria efa namany tara isika rampitaina amin'ireo firenekafa. Mila mijoro isika nitarika ny filoham-pirenena, mitarika ny filoham-pirenena ary hitarika anareo vahoaka malagasy amin'ny fandresena ny fahantrana. Mila antsika rehetra resy lahatra nefa zany. Tsy vitan'ny kamo izany, tsy vitan'ny mpanometsiny izany, tsy vitan'ny mpitady tombontsoa manokana izany, ary tsy vitan'ny mpitazana fotsiny izany. Amafisiky indray ny antso ho an'ireo malagasy manapahaiza, tia tanindrazana, mpamotsaha, mpiompy, mpianatra sy ireo misehatra maro samihafa mitsangana mandray andraikitra ary omeo ny herinao ho an'ny firenenao. Tompoko lasy tompoko vavy, tsy takona fenina todiabola ampianimanana ny figadony ty taona 2024 ity. Ho taona zay isin'ny safidy lehibe eo amin'ny tantarantsika amafisiko eto fa hanao fifidianana filoham-pirenena isika amin'ity taona ity. Ary ifanaraka amin'ny lalam-panorenana no hanaovantsika izany. Tsotra ny anteniko. Efa betsaka ange no namaky an'io lalam-panorenana io efa nisy anko ny lalam-panorenana tany aloha-tany fa tsy narana io lalam-panorenana io ary zany no fototry ny korotana. Tsy misy avita fahagagana isika fa tsy maintsy ao anatin'ny asa mitozo, miatsara, miafangana no vahaolana mpandrosoantsika ny firenena. Tsy misy mahavita irery koa fa isika amin'ny fanometanana no hoantoko ny fisandrantana zay mirindra andrasantsika. Mbola manatitra ny teny firaritso tompoko lasy tompoko vavy atsika zay tonga eto soan'ny vahoaka malagasy ny tenany. Tsy ho dila ny sambatra sy ny mananjara nge ny malagasy mpiray tanindratra ka iondrika ho voky tantely hitraka ho vokoronony, tsy ho vaky vonina fahavaratra, tsy ho rovodamba rinina ka hirotsaka aminareo ny soa sy ny tsara, ka ny tongo mamindra tsy ho solafaka, ny tana mandray aefa ny adidy ary ny lomihevitra ahita ny rariny iadana ny sambaravarana mandritry ny taona rehetra mifandimby makasitraka tompokilay makatelona tompoko vavy.